Sakafo mahavelona. Ireo olona laon'ny tantara: Iaina, Domoina, Saondra, Simonetta, Tahira, Ery, Edy ary Zolofo. Tena leo be an'ity asako ty ary Pierrot. Fangamona satsika tsy anankiray ihany. Eny e, fa tena za tena efa vonina hiala mihitsy fa za tsy hiverina antsony. Ianao anie miteny an'izany foana hoe hiala fa hatramin'izay mbola mijanonao ihany. Ka raha hiala dia anao inona? Na anao inona, efa tapa-kevitra aloha fa tsy hiverina antsony. Eny e, zany lolo ihany e, fa inona ilay tena olanao? Inona ny zakanao amin'ilay izy? Reny olana efa tantaraiko anao reny e. Ireo tsy lambody velona ao ampiasan'ireo. Fa iza amin'iray moa zany tena manadalana ao e. Mbola lehilahy tamin'iny ihany, le Marcosa iza. Ina e, le chef de ligne anay iny. Efa nampitandremiko ny ilay nisy fotoana e. Olona mahikely miongana rapitsiny nefa zany ny toetra. Tsisy rara iny an'izay anao zany fa ny anazy ny ataonao mitohy foana. Zay ny problème marqué e. Le fanaparapahefanao ohatran'izay mbola tsy ianao dia izay anorinasa dia efa miainga aty dia efa miratsy ny ohatran'izany sady mikotokoto vadin'olona. Mahafantany hoe manambady ny tenao e. Ka izay indrindra ny tena tsy zakako ao e, hiala. Efa tena filambaniny zany a. Efa mila ady amiko mihitsy ny dikan'izay. Kefa hoe tsy matahotra anao izy matoa mbola manohy foana hatramin'izao e. Sady hitanao, ny asako farany tao zao a, petrapetraka ane tsara daholo. Fa ny saboteny dia nampiakarina tany amin'ny lehibe a dia problème. Sabotage? Ino a? Fantatro mihitsy hoe tsy asako io zavatra nataony tao io fa nampiny tao zavatra dison'olona tany dia nampidiriny tao. Satria anao tsy nanaiky izay tiany natao. Zay? Ahita raha amiko le tsy vaniny iny raha izany ny eritrerina. Dia tiako aseho anazy mihitsy koa hoe tsy ato irery ny toeram-piasana fa za tsy manaiky anazy. Dia ny afarany tao birao tao. Dia valiko hoe tsy anahy io, ny na mety ny zavatra nataoko a, tsy zavatra nataoko io dia tsy nanaiky hatrany farany a. Dia anao Séraphin? Dia miala zany ozy izy ianao rehefa tsy anaiky ny adosoanao fa tokony miala mikaramanao ny zavatra diso. Dia efa hita raha ngafa dia olona akolambo ohatra reny koa ny raha Séraphin dia mbola inoteny ihany. Ka mitovy ihany koa ny ireo e. Zay koa ngamba ny fanarinanina toetra. Firy raha nga mpiasa ao efa ny 70% ny ankizy vavy miasa efa kotikotiana daholo. Zany mihitsy. Fa sao dia mba efa nanaikinaiky tany kosa aloha ianao ty e. Ianao ve adaly e? Kisa mahalalako. Fa iza ny fiheveranao anahy? Safady akiva mba vazivazy iny a. Driko. Dia ahoana? Fanapa-kevitra efa matra zany indry zany. Hijanona aho a? Odety a. Dia neo tsara aloha fa raha hijanona zany dia anao inona ao a? Tena aleo rery Pierrot mitady zavatra hafa. Potika amin'io ny tokantranontsika. Ka dia hitanao fa ny karama korery tsy mahavelona ko inona moa izay karama kely tsisy dikany io. Ka andora nga sa miala? Andriamanitra, ianao miala rery ary mampieritreritra sy mampiasa ny lohako dia maika fa hoe hiaraka. Sao dia verina fa moramora ary raha miara-tsy mampidi-bola zany tsika mivady. Zay aloha ny anahy ny hitako mety e. Firifiry reny ny olona ny ala tao, mahita tao daholo mety ny fiainana. Dia ianao dia hampafirin' reny ny tsy ahita tao e. Fa na dia vozana efa tena fanalikana olona mihitsy. Zay kosa aloha dia marina e. Za mahatsapa an'izany mihitsiny. Fa nahatra aintsika nahatra ela tao zay. Tena fijaliana mihitsy ry Pierrot. Jereo tsara nge e. Ianao tonga maraina, za mandeha. Tsy mba misy fotoana mihitsy hoe raha antsika ato an-trano fa dia ohatrin'ireny ianao vaheviahety foana. Ka misy fotoana ary tsika ny an-dalana no mifanenako. Zay indrindra. Efa mpivady. Ny ankizy zany dia efa tsisy tokiraniny fa dia any amin'ny dada sy mama foana. Marary ary indraindray mbola tsy meny permission tsika. Tena aleo miala e. Zay no mety. Fa nga tsy miasa rodeto no tonga toandro be? Tsy miasa tsony loha e. Atri, tsy miasa tsony. Niala izay fa tena leo be. Tsy azoko tsara. Niala e. Dia hoe niala izay nareo roa zany? Ie, izay mivady niala daholo. Fa ny sinona arkala. Tena makaleo be rineny ny fiainanao a. Tsisy raha manjary ao. Tsy lambody daholo ny manodidina anao. Dia inona ilay antony tena nialana zany? Zareo a tsy vitany manao jelamboty fa rehefa tsy manaiky anazy ianao a dia potehany koa ny fiainanao.
Tokony mandinika tsara ihany nareoko. Ny asa izany ange misy pression foana na hoaiza na hoaiza e. Ekeko izany hoe misy pression daholo ny asa roneny a. Fa ao azavaiko anao tsara. Rehefa ohatra ianao tsy hanaiky an'zareo mena sainy foana ianao aloha. Avy eo ianao saboteny amin'izay. Izany hoe ianao izany ny farany mety ho azony ao ihany raha ohatra tsy mitady. Izy rehetra nge ohatra izany daholo e. Raha vao tsy manaiky ahoana moa ilay tena tiandry teneniny, manaiky ny baiko ny sa manaiky inony. Ko tiany ianao dia rehefa tsy mety hiaraka aminy dia izay, sy mbainy tanteraka amin'ny mombanao. Kay zavatra hafa mihitsiko. Tena ho potika ao ny fiainana rehetrarehetra ny tokantrano nefa ny vola kely. D'accord ihany aloha ny amin'izay e. Alao marina mijanona fa toa asa andeha mony izy izany. Izay ho? Dia ahoana, ho alaina amin'izay izany ny ankizy? Ie, alaina aloha ny ankizy androany mba miaraka aminay ao an-trano ao. Androany ahoana fa za koa reto mba tena sahirana koa. Ka izay nerineny mieritreritra mba hanao zavatra hafa koa e. Na izany ary koa za koa izao efa misy zavatra eritreretiko vaovao atao koa dia lasa nareo efa hijanona hiasa ihany tsy aloha hoe mba taizanareo amin'izay zareo. Eny e, aleo efa ho hita eo arakarak'izay zavatra ataonay eo ihany. Fa mbola tsy nahita izany. Nieritreretinay aloha izao hoe hanao épicerie satria ny trano amoron-dalana. Dety asa be ne izany manao épicerie izany fa sao dia verinareo fa zavatra mora ary. Izany angerineny no entana ilain'olona isan'andro e. Marina izany sady en plus tsy isy tombom-barotra mihitsy ireny. Hitandry, ohatra izao ndry vidy biscuit iray paquet dia misy 10 ao anatiny dia ny ray amin'ino ny tombony. Dia nefa ireo zanakindry ireo malamy biscuit firy mandra-paharivan'ny andro. Tsy fahatiatoka no hita ao. Izany sarotra be manao kajy amin'io. Tsy hitandry hoe aiza ny tombony, aiza ny fahatiatoka, aiza ny masoka reny. Nefa io izao no nieritreretinay ho atao loko. Tena raha za tsy miditra amin'izany aloha sady tena io anie fo maray ndry amin'ny 4 dia efa fo amin'ny 5 alina ndry mbola eo ihany. Dia raha neny ary izany dia inona no mety atao? Aiza ny alalako ndry ary vao izao vao miteny anazy izaniko. Sady eny aminareo anky tena épicerie fotsiny, tsy isaky ny 5 metatra ve? Kay tokoa moa. Dia mbola anao an'izany ihany inona tsoa ny client ho azondry eo. Raha tsy hoe mampidina vidin'entana farany ambany nefa dia dira fahatiatoka amin'izany. Dia hitady zavatra hafa ihany izany raha izaniko. Fa kay ve aloha tsy mba hoe mahita zavatra atao aloha vao nijanona ny asa fa avy dia nijanona avy hatrany. Tonga dia nijanona ary neny a. Enjana koa nareo ka. Dia ny empero inona izany problème mantany ampiasana koa no nahatonga azy nijanona. Ny azy tsy dia nisy hoe olana be inona fa tapa-kevitra koa izy hoe aleo izany tsika hiara hijanona dia hitady zava-baovao atao. Enjana koa izany fanapahan-kevitrareo izany ka. Mba miara manao zavatra ary neny a. Dia mba mahaiza mandamina tsara ary manomboka izao dia ny io mihitsy hoe inona ny zavatra tokony atao sy tena mety aminareo. Ao aloha reto. Ary reto indray. 12. Ny kaopy izao ohatrany misy vaky tato maly. Hay tonga ianao? Ye, tonga. Vita? Ye, hito. Ao e? Tsara? Ngeza be? Io ve dia ngeza? Ngeza be io. Ray metatra sasany io e. Arakaraky ny angezany io nge vola lohany amin'ny commune e. Inona? Ye? Dia restaurant vao misokatra ty koa ve dia hitako andavam-bola sady? Sady toa tena ny anarako fenitry pero neto a. Bako ny rina Odette, ohatrindray ny valim-panadinany ireny, io ve dia mety anarana restaurant e? Ka atao hoe restaurant dety fotsiny izany no tianao? Dia tsara ve izany ozy ianao? Ka tsy hitako. Ataoko lavabe ilay izy manerina anao, atao kely indray dia lazainao fa tsara ve izany? Tsy aleo ve ho vainy e? Fa inona izany ny anarana tianao atao amin'ilay izy ary?
hitanao ny olona zao reny mba miaingoaingo kely daholo ny anarana maninona raha ataontsika hoe Odette dia le o mba asiana accent dia afaka asiana apostrophe koa ohatra. Ka tsy olazain'ny olona fa restaurant be trosa amin'izany. Dette re trosa e. Dia atao mitambatra indray ary e. Zay izy mba fohifohy sady mora tononona. Fa inona nefa ny zavandriana io e? Ratsy be ho azy io. Lava loatra. Ka anaranao moa io. Anarako io fa lava loatra. Za aloha tsy amerina ny hoantsony e. Io rehefa lafo be nanaovany zalazy dia mbola atao an'izay koa. Sady tapenina skoty aloha le anaranao lava be io zany dia le Odette fotsiny no atao eo. Nefa lasa misy elanelana hoe restaurant dia skoty sa dia Odette. Aleo moa averina e, mba fanombohan'izao mila manao zavatra tsara. Tena manahirana koa zany ka tsy maninona moa io kia. Avereny moa Pierrot, ray andro ange io dia vitany. Tsara misy idirany io fandehanany sinasiny sy ny fandehanany. Alao dia fandeha amin'ny olo. Ianao koa zany. Dia ity karitanareo ity ohatra ny mahalasa saina ihany. Fa maninona ry neny? Tô be karazan-tsakafo be. Misy andreo rehetrarehetra ireo zany eo raha mitady ny client. Amin'izao aloha ireo mbola tsisy daholo. Fa aorianao ireo tsy maintsy hoe hisy ihany. Fa hitaneny rehefa mikomandy ilay olona dia izay vao mandeha mijery metsena mitady an'ilay entana. Dia amboarina aingana. Ahoana tsara hoe ry kialakely. Ie, taneny frais daholo zany ny zavatra menan'ilay client. Ka tokoa nge tsisy frigo hitahirizana sakafo e. Izay ny olana. Dia izay mahatonga anay hoe tsy mitahiry ninina mihitsy fa masiso ato. Dia rehefa voaray ny komandy ilay olona dia izay mihazakazaka aingana metsena. Enjana koa zany. Dia i Pierrot io zany andeha hiantsena. Andriamanitro. Dia mba mety ve izy amin'ny fandaminana izany? Amin'io ato tsisy mpanampy dia rery tokony mba hoe misy mpanampy izao mandeha manao an'izany metsena zany dia misy mpanampy hafa koa manasa vilisy manadio trano, misy mpanampy hafa koa no miservy dia mba nareo roa no mikarakara dia ahoana izany? Hatreto aloha neny mbola mety vitanay daholo. Dia inona ny antsonana raha vita daholo? Nga tsy hanampy anareo indray ny antsonana aty. Ka ny tena ny antsonay aneny eo amin'ilay mandray client. Somary ela kely zany ilay fiantsenana sy ny fikarakaraina dia mba mila olona mandray zareo ao. Dia mandra-paoviana ny eritreretanareo anaty ampiresaka client ao zany. Hitoery aloha ry neny fa mba alefa aloha tia. Tsy ampikajy kely nareo ka tena marina e. Tokony mba mipetrapetraka daholo izany rehetrarehetra izany vao nisokafana ilay izy. Izao efa lansena be hoe efa misokatra. Ka hatramin'ny fakomaly izao roa andro ny sokafana izay nety tsara daholo aloha ny zavatra rehetra. So ihany koa aloha fa nisan'iny moto iny mba nitsangana dia mahavita course tsara Pierrot. Fa somary seposepotra ihany aloha e, fa hitako hoe mety. Dia mahalasa saina koa le client misakafo amin'ny hariva ohatra zany amin'ny fito sasany izy tonga eo na valo latsaka. Dia izay zany nareo vao ndeha hitady tsena dia ahoana? Taneny vao manomboka maizina amin'ny enina sasany eo dia efa ataonay hoe lasopy ihany sisa misy. Rekaka. Nefa inginy tena fivoahan'ny olona amin'ny hariva iny. Ka ahoana moa ny tsenana akoho hena amin'iny? Tsisy fika intsony. Dia inona zany izao ny komandy le ramsio io? Steak nature ny tediavina io fa andana marina aloha ry neny mba ampiresao ao efa atsasakadiny ange izay e. Atsasakadiny dia mbola tsy fantatro hoe firy Pierrot no tonga dia mbola isy atsasakadiny mahery koa karakarana sakafo. Ka izay ny ilay teneniko hoe andana aloha nareo makany ny afo ty efa mirehatra tsara za zao manamenaka anaovana frity. Le ovy voavidin'ny Pierrot ve izany ny frity ho ataingin-drio? Eko. Enjana le rehetra izany e. Andana ry neny e. Salama ramse a? Salama tompoko. Manao azafady kely mba metraka an'ireto vilia reto. Ahoary fa tsy maninona.
Ianao rery moa? Izaho rery ka. Leo mihitsy aloha haka-plasy fa vizaka mikarakara koa. Zany fa nga moa tsy hanatitra sakafo no Mbola mikarakara zareo fa nanatitra vera fotsiny ie. Dia eo mihitsy ianao nipetraka. Saka sady mba hiresatresaka koa ohatra mangina rery ianao ato amin'ity efitrano tiako. Ao fa tsy maninona ka alefaso ary resaka ao Tsy dia misy fa inona malaza any. Nga moa dia misy malaza fa io hitantsika rehetra ohatrena sabotsy io Enjana koa aloha iny famaizan'ny tsena iny. Tena tsy napozina ka. Nampalahelo le mpivarotra. Tena Inona zany mety nahatonga an'izy iny? zahay aloha tsy nahalala fa dia siosion-dresaka fotsiny hoe frizidera mipoaka hony. Ary ohatran'ny zavatra hafa nefa ny anay nenonay Zany ve? Dia samy manana filazany koa aloha le olona ko. Fa raha misenga manana tsena ao. Zay tsy manana fa ny mamanay mpivarotra ao. Dia nanahoana ny anazy? Enjana be. Nisy kely voavitra ihany fa zay avitra koa nena tsipy teny avelany dia tatazany zalahy dia lasy. Iny koa aloha dia tena tsy vanina mihitsy ilay mpangalatra ka. Tsy mavevitra ny fahasahiranan'ny olona fa. Ianao variana mamoaka an'ilay aty dia zay tava voakanao avelany eo dia misy mitona dia lasy izy. Izany daholo mihitsy ny taoko. Be da be ny taraina an'izany. Le afoko moa tsy napozina fa vao tsy hitahitanao hoe efa mainy ny atsasaka ny trano. Tena enjana iny, tantara be. Nisy rahavaviko izay koa ny mivarotra tao fa tena ny azy tena potika tsy isan'ny raisina ny entana na ny kely ary. Izy koa ny androva kely mipetraka dia tsy naheno vaovao mihitsy raha tsy maharaina ny andro vao nikirapaka ke inona tsony. Zany ve madama? Fa zahay koa ny madama ohatran'ny maimaika Kay? Ie dia tsy mba afaka teneninao nga zareo hoe amin'ilay sakafo fa mbola monjy fotoana mantsy io. Efa mandeha any le izy eo ka. Fa raha mise miasa iza? Ao amin'ny hopitaly. Nareo zany zao maharaka an'ilay resaka botulisme io Ohatrany tsy dia miresaka firany olo ny ao aminay Aiza koa. Dia ahoana moa tsy hainonao an'izany ko tao aminareo tao no mivoaka ilay resaka ilay hoe nisy maty teto Antsirabe iny. Le izy ne tsy hoe tsy miresaka an'izany eo fa le izy izay mihitsy ny tsy te hiresaka fa lasa miteraka tsao be manerana ny tanàna fa aleo nga male sakafo aloha no alaina madama fa fa hoany ary vetivety ke. Eny ary miandry anao zany. Zany raha tsy be resaka ery iny efa ny olona efa maika le sakafo ela be no hitariny eto ihany ny zava-misy. Tsy efa ho adiny ray ave izay ny teto. Ordety alefaso le sakafon'olona fa efa menomenona le rangao. Efa ho avy. Efa tsy hitako intsony izay ho resahana. Ka ny problema tokoa ny ery mama ny saribao manarina be. Le saina amin'io eny ambonin'ny akalana izy nofo natondron'ilay olona. Tonga ty an-trano izy jereo ty hozatra be ty. Andriamanitro. Andrahoana efa tena maty mitsipaka. Mbola be rano be. Io ka tsy mety andrahoana, tsy maintsy andrahoana io zay vao endasina rehefa avy eo. Paitsala aloha aingany. Efa nidamadamaka efa nitototoko ary fa dia mbola io izy io. Ary le frity ary ty to efa mangatsika be ohatran'inona. Dia tsy fantatro tsony. Oranga le faso amin'io any. Andriamanitro. Manana aloha mama mampiresaka any ihany. Tena menatr'olona mihitsy mba miresaka. Ataovy ingakainy anary 10 minitra hoe sisa. Mbola misy 10 minitra ihany ve? Toko ianao mandeha cyclo rehefa aveo. Madama. Amin'izay izy mba masaka tsara sady hitanao ny enomba ingera vao diso hanina dia makarary nify be. Ka na dia zany kosa ny ary. Afa kely sisa raha misy efa hitako izy teo zany an-tany. Efa hitako mihitsy izy tao. Za zao maneritretra hoe efa nitondra sakafo ianao miverina avany. Ka tahoana ary tsy mora manao zavatra. Dia ahoana re zany Efa kely sisa ka. Aleo nga mazah andeha madama fa tsy anjoko trony lany ny lerako. Tena efa vitana izy eo raha misy miandry azy ritra fotsiny sisa. Tena aleo amin'izao madama. Raha kizy alefaso le sakafo.
Ramose averena re efa iny angela izy avy de hoany ho anareo fa mainka ahy e. fa ty izy tekty ve zany mbola tehirizina tao inona ty any e Mbola miandry client io. ho amidy anena nolaovana ny oromamy fa nareo hoe raka izy adala zavatra efa maimby be mamofona zany de mbola ho amidy amena client tao inona ihany izy misy fofofofona keliny ary ny tena matsiro rehefa endasina ane Sasany io dia endasiny indray mandeha indray ny tombarotra angeriny eny. afa-baraka amin'ny eo nareo maty amin'izany ny tsena reny amalo miteny hoe ndao endasina tao loaka tsy mety zao sady tsy hoanina tsy atao inona tsy maintsy arino io nga io mety alefa zantsony animba tsena ampiana episy fotsiny io atao matsirotsiro atao bebe saosy de misy mihinana foana e sady sanatria kararikiboly eoko tsy loza ny azo anareo fa ty antoka be kosa moa oromama raha tsy amidy a ka tsy azo hanina tsony io e sa andao ary hoantsika tsy maninona fa le hoe arina aloha tsy possible za tsy hinana tsony zavatra efa mangeroka be zany ko mbola inona ihany Aleo atao laoka androany io e. ahoano anareo fa ny ataoko va siramamy ny loaka io ry odety tonga de sasao tsara de aloha ataotsika loaka ary a Zay mihitsy ka. raha misy manao commande io de mividitsika sanatria mararikibo io koa ny anatahorako ianao ko hoe fahatahorana fa ny aretina tonga foana na mihinana na tsy mihinana e fa iazao aloha ry zareo a mahita an'le zavanisy malina atao le rangahy iny aho hoe tonga de nitsoka ny ala teo izy aleotsika manova famidra mihitsy hatreto de hoe inona de zao ny hevitra hitako fa mety vao miditra le olona de tonga de raisina miaraka amin'ny commande ny vola azonareo ve zany zany koa ve de ety nahoana e mahamenatr'olona zany aiza koa misy an'izany vola tsy maintsy ho alohany any ry mama na aloha aloha na aloha aoriana Mety zany rao neny a. am'izay izy tsy afa mandositra ohatran'le teoko raha andositra moa izy vola efa azotsika de ahoana Mety zay e. ny fanatsarana ny asa ny tokony atao e ka inona ary ny vaolana ny mamy e itsika sady tsisy vola ihany koa hoe tonga de hanomanana ka maninona nefa raha mitady fond e de am'izay a afaka mividy frigidaire aloha nareo voalohany a de afaka manao stokina entana de mba miaina kokoa ny fahasahiranana am'izay so zay ty kory sa lavitsaka 2 minitra ty moramoranareo ery le izy fa nga tsy mitady vahaolana indray e vola fa iverona faotrina ny frigidaire Reny client ry neny raisy fa variana resaka eto a. salama tompoko petrapetra reto daholo ny sakafo misy ato aminay a de afaka soratana eto ny komandy Zay tsy sakafo ka hay ve azafady fa saika mba hiresaka kely amin'ny tompona andraikitry ny restaurant mahakasika ninona moa zay raha tsy madiso zany hoe saika hijery my patante zay ay mba vetivety fotsiny ary fa mba hatsoko zareo a eny afaka mipetrapetraka kely eo nareo io inona commande le olona ao loza raka izy a inona tsy haiko nampiasany contribution reo na ny commune fa hijery patante ony ka efa tany nareo ko tsy nyresahana tany fa manina ty indray e inona no teniniko amin'izany eo e no ve adaly ndreko tsika ihany no antoko nga misy olo lafa teny alalako an'izany nga nareo manana patante inona ny patanty ato inona voaherinandreo sokafana koa de isy patanty sady endany ianao miresaka aminy ao fa tsy verina antsony a ndana kia Andany ianao ko. eo de ty a ny tompona ndraikitra ny tedaviny fa loatra ny ahoana ny ao le lasa vehivavy vehivavy anankiroa mihaja be ohatran'ireny iny ireny vehivavy ny eo de vehivavy mila miresaka aminy ko Za tsy mahay azy. mandana kia Inona no resahako aminy ao? Ianao ihany ny tompo-kevitra amin'ity azy ty sady efa teneniko ianao amin'ny eo plaky ngeza be io. ielao indray e ielao manahoana tompoko salama tompoka ahoana ke zay zafady mpiasany contribution zay zany madame Aingo de izy madame Sandrina ie faly mafanta tompoko za no monsieur Pierrot za zany eny anay mivady ty fivarotany ty
nareo mihitsy ny tompony sa première responsable fotsiny ianao? Lovanay le trano dia izay no varotra ato ka. Ay, Misy olana nga? dia izay arak'izay teneniko anao izay e. Dia saika hoe mba hisavany ny papier-ny ato amin'ity hôtely ity izay. Papier? Taratasy momba an'ity izany e. Ay, hoe patente na... Izay indrindra. Eny tompo, izy ity ane vao tsisy herinandro zay no nisokatra e. Vao manomboka vao mivarotra mihitsy zany izay izao. Izany ve? Dia tsy dia nisy fantatranay loatra ny... Nefa ny ohatra ny nandalo teto foana izay dia ohatra nefa nisokatra elaela ity. Sa ve hoe... herinandro, eny mahery kely angambany e. Mahery kely ny herinandro fa manangana miteny herinandro latsaka. Eny e, fa na izany aza raha mise ny tena marina dia tokony tsy hisokatra mihitsy nareo raha tsy mahazo alalana mandeha any amin'ny préfecture izany maka taratasy dia mahazo alalana hatrany dia aseho anay mihitsy ilay taratasy izay nareo vao afaka misokatra. Ka izay moa madama aloha tsorona aminao fa izay tsy nafantatra an'izay moa manarakaraka izany tratran'ny presinina koa zahay tany amin'ny afakaba dia tsy maintsy nanokatra kely an'ity fa tsy sasa tao moa hitanao ihany koa fa vao mamolamolaka tsena fa tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany rehefa mba misimisy client izay e. Na izany aza dia tsy maintsy manara-dalantsika ary raha ohatra nareo tsy hanao an'izay miakaingana dia tsy maintsy akatony ity eny manapaka ny teninao fa tsy ho ataonao ela fa mety hoe vao misy moyen kely izay dia tonga dia tsy maintsy manatona any dia misy vola aloha moa izany any zafady? Misy vola aloha kely aloha any. Ao ary fa andinga kely aloha izay e. Ie, fa tandremo fa raha vao tsy manao an'izay nareo dia sady mandoa sasy no midy tanteraka ty hôtelinareo ty. Eny tompo. Zao rakizy mba milamy meriny saina rehefa mandeha amin'ny ara-dalàna. Ka angamba moa misy safidiny tsy nara-dalàna fa le hoeti manana no mitondra an'io. Na izany ariko sady ny sazy amin'io ange mihoatra lavitra noho ny vola takiny. Zao mba afaka miasa tsara amin'izay. Fa izany anie vola aloha ihany fa ny tsena ty ohatra ny somary maisamaisatra e. Misy fotoana indray fa zakivy amin'izany ohatr'izany daholo rehefa tsena rehetra misy hoe eto ny mampandeha azy eto mba milamindamo dia ohatr'izay. Sa ve ty le hoe mitakina aloha ty koa no tsy dia mahazatra ny olona sa ahoana? Zary mahita hoe ohatrany efa zatra ihany ny client atoko. Fa izany eo ihany le fanenjikenjehana an'ilay commande koa ny tena olona satria za tena tongotra katoka fotsiny makany. So dia aka-piasa ary tsika e. Izany izao no tena mety sady za ty izao tsy hitako mihitsy inona ny plasiko ato amin'ilay orinasa. Sady tsy talenta sekretera tsinitsinina atao hirakiraka fotsiny tsisy karama tsisy inona. Mba mifanampy rery mama fa iza indray ny fanoana fa tsy efa ela izay. Nareo ny tena mba amboalohany fotsiny izao tia ny tena taraiky ato. Tokerahantsika mahita ny fandehan'ny tsena fa tsy mety. Ao rery mineny fa hiara higoky eo ihany mba gaga. Saloko. Tokony mba karamanareo kely amin'izay izany. Iny loha misy olona. Re zany izy. Iny loha raisiko. Salama tompoko. Salama. Mandroso dia mipetrapetraha. Misaotra. Tia ny karta. Dia inona ny azo atao anao? Aso kely hoe mba jereko tsara daholo. Ataovy an'ity poulet cordon bleu ty madama. Io zao tsisy dia inona izany? Ireo mbola betabeka sady matsiro be daholo ireo. Ataovy an'ity poulet grillé géant ty ary. Tena miala tsiny madama fa le resaka momba ny akoho rehetrarehetra izany izao tena mbola tsisy mihitsy. Nefa izao tena izay miala mihitsy mba tsiny. tena préféréako madama. Ankoatr'izay tony koa nge misy hoe poisson grillé tsy tianao ve? Izany koa izao tena matsiro.
Poisson grillé. Sady io tena ngeza be mihitsy a, tia lampiavany an-drano be io. Misy salady miaraka aminy. Io e, tsy maninona. Dia inona ny accompagnement? Salady na frity afaka atao vary ihany koa na paty sauté. Ataovy izay frity izay. Eny ary tompoko. Dia asiana boisson ve? Jus naturel izao misy eo. Inona ny karazany eo? Ny ao izao pomme dia citron. Ataovan'izay citron izay fa izay mifanaraka amin'ilay izy ka. Eny ary tompoko. Fetifety a. Mazotoa ianao. Poisson grillé dia miaraka amin'ny frity. Dia asiana jus citron iray hony. Mbola hitsenana moa zandry kely. Mbola vao hijery trondro izany. Hoana rehetra. Losy ty. Inona? Laza losy ty zavatra ty jery ano nataony. Inona? No nataompony an'le moto. Andriamanitro. Mba miazakazaka ianao izany loha e. Aiza no ndanana iazakazaka amin'ny rehetrarehetra lavitra be any e. Ianareto fa Tonkoranga moto tsy hanondrana raha tsy amin'ny fotoana ilana azy a. Mahatsiravina. Aingana ianao izao tonga dia mandeha. Eny andehako. Trondro 200 grammes. Tsy atao mihoatra an'izay, tsy atao latsaka. 200 grammes. Ie. avy dia kikiso any. Dia hono aho e. Aiza zany misy an'izay trondro izay amin'ity tsena maity. Mahita foana ianao fa andana rehefa mpivarotra trondro be dia be. Antan'ny olona any. Eny ary, vetivety a. Aloha neny tonga dia alefaso le jus. Dia mba mampiresaka kely ao nareo a. Tena halako ty azako ty ka. Ty le jus anao ry madama. Saotra betsaka. Mahazo tomana. Mangatsiatsiaka ery izy izany. Ary madama izay voatato e. Tena voasambany. Dia ahoana fahitanao an'ilay toerana? Mahafinaritra ka. Saotra betsaka. Fa ety akaiky ety nareo mipetraka? Mandalo fotsiny any eto ka. Ay kosa. Ary ahoana indray aloha ilay tsena may ireny e. Tsena may, tsena aiza may? Otry. Fa ny tsena sabotsiko. Fa nga ianao tsy naheno an'izany? Za io anie izao vao avy any ambanivohitra e. Lalina koa zany ry madama nefa dia vaovao maresaka eran'izao tontolo izao zany tsisy tsy mahay an'izany na ny ankizy kely vao mianatra amin'ny teny ary. Mahita ao an'iny tsena e. Tena enjana be tao. Teneniko anao a, reny mananasy ireny tonga dia masaka ohatran'ny nandrahoana ohatran'ny navadika kaompaoty. Ndraikako. Tena potika, tena nahampalahelo ilay mpivarotra. Fa naninona aloha e. Ka tsy haiko fa ny resaka mandeha any ohatran'ny hoe frigidaire mipoaka sa inona izao dia resaka korsiriko ingambany e. Dia nirehatra nanomboka tany Atsinanana moa izy iny sa Atsimo. Dia nitatra ny afo dia tsy voafehy intsony dia simba tao daholo nisy rahavaviko izay izao varotra tao. Manana tsena anankiroa izy fa tena tsisy tavavoaka ny azy ny entana fa mahay aby. Oviana izany? Tamin'ny latsinainy hariva. Taoko tena enjana. Dia nisy namoiny any ve aloha e? Raha fahalalako loatra ny tsisy a. Nefa ny andro mbola toandro be nge zany amin'ny 5 sasany teo nanomboka nirehatra le afo. Mbola toandro maro izany. Dia tena loza ozy ianao a. Mamoaka miezaka mba manavitra ny entana le mpivarotra. Izay tavavoaka lasa mpangalatra, izay tavavoaka lasa mpangalatra. Dia ny ambiny izay tsy tavavoaka moa zany dia maika ila firehatra tao fa tena loza mbola tsy saotra izany teto ambony tany. Kay ve madama tsy naheno? Tena tsy naheno a. Way, miantso ry zareo aty an-dakozia fa ho an'ny vetivety a. Mety efa vita izay ny sakafonao rehefa eto izy antsika izay resaka izay. Masaka ve? Masamasaka inona e? Fa inona ny antsonana inona? Ampiandraso ilay olona vetivety. Tsasoko indray. Zaho aho vao tongako, izao vao any andraso.
efa ela benka io raha matoy iny andro teo vetivety kely fa io toko endasina fotsiny dia aroso izany heriny eny tsy nahita trondro e. andriamanitra fa ino eo amin'ry fa tsy trondro ve iny etiko io e io jere rakizy tia lampiangeza be anankiray tonga dia antenga eny nyteneniko an'ilay olona ko atao inona io rozay kely anankitelo io tsy vitan'ny tsy fanarahana rery mama fa zahay fa sevitra be tsy hitako hoe aiza misy mivarotra trondro aiza mikorotana ny tsena mangalam-baraka fa mbay taria tsy andefan'io an'izany a efa 200 grama io sady ngezangeza iny na io trondro io e anefana ataoko anankitelo mihitsiny ngala-baraka ray tonga telo tsy mety io ry pero tsy nareo moa ny raha anatany ditanareo no miteny zavatra mandreraka be aloha tenenina izy hoe lany le izy dia hovana zavatra io a aby e. miodikodiny eran-tsena tsy misy hoe aiza mpivarotra trondro sy anontaniana milodilodiny io la dia ohatran'ireny amin'ny olo hoe ela be ry vao tafaverina le olona zao mieritreritra hoe fa masaka ny tsy sakafo moramora ao no tsy mba mikaliketa malala miantso koa ny ianao e. korotana be tsy azo tenena maninona mihitsy marina nareo. raha mba niantso e ka tsy maintsy rosona trondro le olona moa ako tsisy crédit toko trondro ihany io na inona avelao za tsy lo teneniko loha le lany le trondro raha hoe trondro maina io dia tsy mety Zay. dia mivolan'olona ahoana ka manao soa hafa indray izy. alao zany resaka aminy ka anao inona any ka alao izy resery pozinao ary jereny fotakabo ny tongotrako anao odety inona a ataovy tsara fotsiny io endaso a Andana neny teneny hoe ho tsy vahafa hoe miteniteny zany fa zao koa lasa eo ndray io dia lasa manahirina anaraka amin'ny volana eo aloha io fotsiny atao tsaratsara ento dia aroso alao ary aloha any dia anontaniko izy tena miala tsiny madama fa tsy nahita an'ilay trondro mihitsy zareo a tsy isy tso manko ilay izy e lany tanteraka dia izao ve nareo madama vao miteny efa ho adiny indray a miandreto izay vao hoe tsisy indray ilay izy tena miala tsiny re madama fa tsy hitan'zareo tao an-dakozia koa ko le dia mba tsarariny izany so dia anao komandy vetivetika ianao fa afaka atao malakilaky ane izay mba misy ao izao izany tsy maintsy hijeray amin'reto ka ho aiza tsony dia inona aby izao ny amin'ity tagliatelle au crevette ity izay koa ary izao olana kely azony crevette izao midy madama dia tsy izy koa io e efa tsy hivarotra koa nareo izany lazaina tsisy daholo io rehetrarehetra io tsy milamina mihitsy izany chinois izao misy ao dia misy ao avereny ny volako ye ahoana hoe zay raha mise Monsieur Benja, on est inspection avy amin'ny ministère. avy any amin'ny ministère Eny tompoko. ie ka ny atondianao izay moa azafady Manaramaso ny resaka restaurant ohatr'izao zay tompoko. Fahadiovana indrindraindrindra. ay zao ny hitanao zao ka ohatran'ny mba madio ihany Afaka hoentinao any an-dakozia ve za? a Makany an-dakozia. milamina ka milamina Mila jerevana mihitsy ka. zay anefa n'izao any raha misainga mba tokony ho antompotrany ihany no miditra any e Tsy ampidirinao any zany. ie ka izahay io zao raha misay mbola eo an-dalam-panadivana mihitsy e Raha mise efa miraika ambe folo ne zao e. Zao ve nareo vao manadio? aha ka mba misy nahataray kely ny fikarakarana ny sakafo dia tandrotandro kely Raha ohatra hoe olana be aminao dia asison'io fotsiny ty taratasy ty dia andeha aho. Zay fotsiny ngamba dia alao akatona ty restaurant anao ty raha ohatra ihany fa za koa maika. zany hoe tsy manasaritra zavatra fa mba milaza ny zava-misy fotsiny hoe mbola voa pikarakarana zay fa ndao ary Ndao. aty Ahoana zao lakozia anareo toa. Tery a lalana miditra ao raha terikery zao hoe tsy ho very foana ny sakafo. Sady tena maloto ane izy zany raha mise e. zao moa ny trano misy aloha dia miafiafy eo aloha e Ny fahadiovanako zao ny misy ahoana raha mise a tsy manadio mihitsy nareo a. manadio ihany fa le ankizy mpiasa koa Saripady ane ny sakafo e. eny tompo fantatro izany Jere reto kadradraka be. le kadradraka indray tompo tsy haiko hoe avaiza no mivoaka fa ohatrany tsy dia nisy fa tsy zao tamin'izao Tompona raikitra nareo e. Tokony ny vonoina daholo reny. Miditra any anaty sakafo ne reny e.
Ôly ahoana iny vola ramsea tsy hita fa le zordira be tsy akaketsy koa ny atoko mba soron'ny fanjakana fa le aveo mihitsy no miditra makato ny biby e. manao va-evin mihitsy zala am'ireo poti sakafo reo re voalavo ka tsisy mpandroaka le fako de mitobo be de lasa manangona voalavo. tsy rariny zao loto zao a zao ve ny lakozianareo fitsetsaka be ry ny sarbo miparitaka je reny reto vilany zany raha mba misasa lalitra tsy lalitra tsony ka hitan'ny sefy le somary manao afokotako indraindray de anina fa zay mampatsiro sakafo de mety zay mamaitimaity an'le vilaniny e. tena minankinam-poana mihitsy ny kilianareo ka areza ny fitehirizana sakafo Inona moa zany? frizidera na reny garde à manger anareo reny ka zay zao tsy manana an'izay. oa zay saziko nareo a fa izy ty ve restaurant sa sakafo mitsangana Misy seza ihany no tompoko mipetraka ny mpihinana fa makasika an'le hoe frigo teo afaka manazava kely ve? Ny anay mantsy ny mahazatra anay ato tonga mihitsy le olona vo mividy an'le zavatra ho aroso azy. tena tandrametaka mihitsy zany restaurant nareo zany a so de tokony mbola hianatra ary anareo fa zany ve moa zany iraisan'ny mpanao restaurant rehetra ty fitsidiana mahazava ho azy misy fenitsarahana io tsy hoe sokasokafana fotsiny ka ny anay ny raha mise zavatra trano tsy de hoe ngeza be ohatran'le restaurant ka zay tsy mahalala an'izany raha mise restaurant soratra ho aloha ao restaurant odette zaza magaga ihany hoe ahoana zany anarana zany vo niditra de hafahafa be tato aminareo de tsy hita moa tompoko fa mba ataovy zay mety fa zay koa ane mba kamboty vo mivelona tompoko zay le tsy mampandroso ary aiza ny WC anareo WC misy WC zay ka aiza ary ambadika ary andao hoantsika nga poritsy anao tompoko andao hoany fotsiny ty ary io tompoko fa hita io alaiky sary fotsiny de atao iverina fosy ty marina ty WC koa jereo ty sady tsy misy nanasany nefa tadofeno ty raha misy azafady tena jeny ako miala tsiny fa de firy zany ny mpiasa anareo ato ny restaurant misokatra nefa tsy mahita olona mivezivezy mihitsy misy mpiasa anankiray any ato fa arafozako ihany tena hoe anankiray telo moa zany zay ny tena mariny zasy mivadiko zany hoe maman mpandray olona de mivadiko karakarana an-dakozia moa za petsena inona rety ainao sefy fa ty koa ane rehefa nytenaiko teo ka mboty vo mivelona de tsy delana olona be dehibe tsy hoe vo mahay mahandro vary sy loka ianao an-trano de alokatra restaurant tsy adalan'ny olona mianatra firy taona eny diso ihany moa de tsy hoe vo manana trano malalaka kely ohatr' zao koa nareo de hoe atao restaurant ka ao fa ovana le soratra nareo zany raha azoko tsara ao ambony mipetraka ato ihany zay fa mamelatra kodoro amin'ny alina tsy milamima mihitsy zao tsy mba misy zavatra mahasarika mihitsy tsy vo miditra ato aminareo jerenga ny plafond goelaka efa betraka ihany ny olona mitaraina zay na tonga mifanjakana hoe naniraka anay aty aminareo hatrany amin'ny tambajotra serasera rehetra any malaza any ty restaurant odette ty ay mba malaza ihany malaza ratsy fa inona moa zany tompoko nyrasy nataony tato zao zavatra misy zaoko masiko zao ny mahita ka nefa ne sefy mba mafapo ihany zay olona miditra ato hoe mety zaza ty tsy ny sakafo mandalo fotsiny matsiaro efa te hivoaka fa le olona koa zany mety tsara vela tsidy esory le plakinareo io de hoe restaurant de solo hoe hôtely dety na dety hôtel na rehefa tsy zay de solo hoe trano aofo tsy azoko tsara tompoko hoe inona moa zany mampiasamy hafa le hôtely sy restaurant toko samy mihinan-kanay ny olona miditra ato zavatra samy hafa zany raha misea tsy anazava be aminao am'zany afa menary ianao de nanao hôtely aza nefa nareo de mamila madio eny tompo fa tsy ho hay teo plakinareo de ataonao soni ty taratasy ty de akatony aloha le izy fa tsy manara-penitra
Mifona tompoko ao fa hovanay hôtely dety io fa tsy ataonay restaurant tsony eny ho afaka atony loha de mandrapa vitany soratra mikatana mihitsy ka manao fanavozana mihitsy nareo fa tsy mety de hovinana misokatra tompo tsy misokatra tsony ka ngaty sy hovana indray ny soratra tsy mety fa alao atao trano ampanifana raha ohatra any na fa za atao hotely fa tsy mety tery loatra aiko anapozin'olona misakafo koa raha izao no ao mitoy fa ezaka izay tompoko anarina izay tsy mety retraretra zay a mahazo matoky ianao loza reto a fa inona ty masepitsepitra e misy inona misy ranga mihaja be io indray eo mitondra katikatra mainty be a mitady tompona andraikitra indray hoe andriamanitra fa inona tena ihany zay vao loza efa teneniko nareo hoe akatony le izy nareo tsy mety miziroziry eo ihany zao tratra zay ny anao ry pero totombetana raha samy hôtely misy ty atsika ty zay gadra tonga am'zay de akatona fa tsy belobe andao tsika hitalao amin'ilay olona eo andohalika fa olana gadra zany de tonga de akatona eo amasony eo ny tsena hoe zao zay de mikatona raha tsy mivotsony mandrakizay enjana koa ty za matahotra migadraka andao ainy ianary salama ramsea mifona tena fonanay ramsefona fa tena tsy anao tso azaka draina re zay fona re zay tompoko ho akatonay androany androany ty tsena ty atao tena masonao samy mihitsy mihitsy efa narina eny anjoridirany tompoko le plaque resto taloha fa efa plaque hôtely io Tena fa fona re Ramsey. fa alao fa akatonay le izy de tsy hosokafanay tsony fa tso mihitsy mba mamindraha fo aminay tompoko lao tsisy zavatra fantatro mihitsy zany tantarainareo zany fa mitsangana aloha nareo telo mianaka e tsy tsangana mihitsy zay tompoko raha tsy tena marina hoe tsy anagadranay anao e anagadra amin'ny ahoana zange tsisy resaka hoe anagadra anareo zany mbola tsy fantatrareo akory ary ny atondiako anareo ty hôtely ty eny toko azo lazaina aza matahotra rehefa inona ary manjoanyreto olo reto iresaka aminareo ary vaovao mahafaly ary no entiko anareo ka de zao e Ka izy ty eto kony vetsika no tompoko. iresaka sa androso ao an-trano mandroso topoko andao aty-trano ary no iresaka e satria lavalava kely le izy an'le trano izao fa izy ary ty ndao ary moa mandroso e safady tompo misaotra anareo nampandroso za moa zany Gérard ny anarako de hitako tamin'ny Facebook ty hôtely dety ty efa niova re zay tompoko fa tsy ohatry restaurant dety izy tamin'ny voalohany de naoraka be mihitsy hoe hôtely restaurant ratsy e tsy manaraka ny fenitra e mampijaly client inona daholy tena malaza be mihitsy le hoe restaurant Odety tena vonina iova re zay tompoko eny e de zao ange le resaka e nalahelo anareo satria hitako hoe olona te hiotra amin'ny fiainanareo mba te hanao zavatra nefa tsy afaka zany ve zay samy mihitsy ka fa de ohatran'ny voakihana foana raha vao misy zavatra atao de tonga anampy anareo anampy anareo zany anavitra anareo ao anatin'izao tsy fetezan'le aso zao fa satria ny antony ange mahatsiaro ny fiainako taloha satria ohatrohatran'izao mihitsy ny zavatra ny andohanay taloha manao hôtely hôtely gasy mihitsy le azo hitenenana azy fa am'izao moa zany tsy hoe inona ny tenenako an'ity aminareo fa manana 5 étoiles ao an-taninarivo ao zay de inona no ataonao aty amin'ny olona manena kely aty tompoko anampy anareo zay nge ny teneniko teo fa izahay moa izy amin'ny olona eran-tany eto era Madagasikara no zay no teo akiny e zay ty manao asa soa mifankafantatra angatsika azafady raha tsy madisa tao amin'ny Facebook nafantarako anareo fa iza moa zahay tompoko no hoe zahay madinika kely aty ambany aty no de isairanonao lefa mba tafita be amin'ny fiainanao zao ka tsy voalohany ange no nanaovanay asa soa tahaka izao e
fa efa betsaka ihany reo nampianay ary fa finaretana ho anahy mihitsy ny manao an'le izy hoe rehefa mba misy olona sahirana tahaka izao dia ampiana avotana izy atosika izy mba ho tafavoaka. Enjana zany fa raha ohatranao daholo ny olona rehetra ho tena ho lasa voalohany hatrany amin'ny voalohany misy ty Madagasikara ty. Dia tamin'ny fomba ahoana no anatanteranareo an'izany? Ka izay indrindra no nahatongavako. Voalohany aloha tia hanampy anareo eo amin'ny ara-pitaovana. Dia aza mieritreritrareo hoe aiza ny vola ao amin'izany fa izay no ihany. Zay mihitsy saika anontaniako ahoana izany ny contrat? Tsisy contrat zany, tsisy contrat. Fa tena hoe asa soa fotsiny izao. Fanampiny mba ho tafavoaka. Satria fantatro tsara hoe te hanao zavatra nareo. Ary za vonina mpianatra ihany koa. Tena tsisy hevitra ambadika ve tompoko izao? Tsisy. Tsisy fa dia asa fanasoavana. Ampianatra inona moa zany ianao raha tsy mampiasa? Ampianatra ny mikasika any amin'ny hôtellerie sy ny restauration. Ny amin'ny resaka sakafo mihitsy zany. Andriamanitra. Ka ahoana mazoto nareo? Mazoto ve raha misetsy azoto fa ahoana rakizy e? Nareo ny tompony? Fa loatra ako. Manofy pero. Ny anomboantsika azy dia ny fanavozana ny trano aloha. Anareo moa ny trano sa manofy nareo ny ato? Mihitsy ka. Efa matiny ny ray aman-dreny dia alofa famosareo. Vao maika tsara satria hitaritsika kely izy dia atao manaraka ny fenitra mihitsy na ny grande salle. Ity ihany ny efitra misy lakozia moa zany eo ambadika eo. Misy ka mbola misy tokotany areo andrefanao malalaka. Lakozia misy fa tena kely dia kely. Hitaritsika zany dia ho avaozana tanteraka mihitsy hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Fa le toerana ve zany fahitandra amin'izay azy mety hanaovana an'ilay restaurant ihany? Tsara mihitsy izao ka, mety. Kosako. Satria jereny tokotaninareo nge malalaka afaka asiana parking eo e. Dia ahoana vonina? Zay indray Zay anaterakira indray ve nilaza tsovo? Dia ho asiana etazy koa zany ny tranontsika. Ho hitantsika eo izay hanatsara anazy fa izay zany no tena antondihako. Ka raha tapa-kevitra nareo dia meko anareo aloha ny contact ifandraisantsika dia miverina aty afaka tapa-bolana. Dia tsy maninona fa sitsika taratasy mihitsy ohatrany hoe contrat fifanarahana zany amin'ilay fanavozana mba hampilamina ny sainareo. Tsy tombontsoa ho anazy fa ho anareo. Tena avo ny lanitra Monsieur Gérard tsy takatro tena faly loatra. Zay ary. Makasitraka tompoko teny. Fa hono atompo. Ny zavatra kely mahalasa ny saiko dia ity. Ratsy ny nampalaza an'ilay hôtely dety tany nefa ny lasa ohatran'ny nahababo ny finao indray nefa le izy. Tsy azonao nga le ny teniko tamin'ny voalohany. Fantatro be hoe tena malaza ratsy nareo ary dia nalahelo anareo dia izay no nahatonga nanapa-kevitra hoe ho tadiaviko any mihitsy ireo olona ireo dia ho ampiana. Saotra indrindra tompoko. Saotra betsaka tompoko. Mitombo be ny ananana tompoko. Ahoary commande manaraka mihaino tsara daholo taco spécial roa poulet cordon bleu ray riz cantonné ray inona ty? Oridety spaghetti carbonara ray de bol renversé ray table 5 io mba rapidapida fa milahatra be ny olona nareo vavy tonga dia andana ray sy reny client reny aseby miakatra ny ambony raha ohatra ka tsomby malaka rakizy commande manaraka maman chicken burger roa mba resy kely aloha ye chicken burger roa dia frite miaraka amin'ny jus malailaka rakizy dia panini efatra misy sauce spécial anankiroa voray nga tsisy plasy tsony ramose feno ohatrany ambony zao ny toerana atao aminay zany ve fa raha tianao dia atsy ny bengalow somary milamindamina koa raha tsy manahirana fa tsy ela be tsony nefa ny sakafo
potsy zahay dia tonga eo ny sakafonao fandana eto dia tonga dia mivoaka eo dia misy bozabozaka kely eo dia eo ny bengalo ok ary ao fa mety amiko fa tsy manino ay commandant tonga dia afaka raisiko ka commande manaraka tagliatelle crevette ray a dia no tsara rakiza pizza bacon GM anankiroa ny ray sans porc plateau familial ray a chicken wings telo a dia spaghetti ny accompagnement côte de porc ray a vary ny accompagnement 3 en 1 ray a dia jus 1 litre et demi atao inona izy zany grenadelle zay voarainareo fiasana rakiza sakafo mahavelona ireo nameana ny tantara solofo ery edy tahiry saondra domoiny simonety ariaina